tsy mahasakanatsika zay bibibiby mandeha ny anaty filany ampitomboin'Andriamanitra anareo avana ny fahasoavany sy ny fiadanany afatsika mifampidinidinika toy ny fanao ny mpiandro indry amin'ny ondriny amin'izao andro voalohany amin'ny taona izao ary gaga ianao fa ny texte azontsika texte mahatsaragina mihitsy resaka boka Levitikos toko faefatra ambin'ny folo miresaka olona boka Lioka toko fafito ambin'ny folo miresaka olona boka dia hoy ianao zao hoe pasteur sao dia diso toerana ianao fa any amin'ny 18 ny tsy nanana ny misy an'izany olona zany fa tsy eto dia gaga aho na izaho aza metopo zany texte zany tiako mba hifototra tsara amin'izany resaka boka zany ary resaitsika zao ahafahantsika mahazo ny hevitra ny soratra masina tsy miakatra teny ambony teny fa afaka maka efa marikeny tamelahady efa teny te hiresaka aminao a mahatonga an'izany naty sokafo kely ny mpanjaka faharoa toko fahadimy mpanjaka faharoa toko fahadimy mitantara ny amin'ny namana miaramila ambony nefa boka avo toerana be miaramila io nefa boka mpanjaka faharoa toko fahadimy dia rehefa miady hevitra amin'ny mpialadia taminy izy a tena naiky ihany ny tenin'ny mpaminan'Andriamanitra hoe mandehany ianao ka miroboy pito ao amin'ny rano Jordana dia adio ianao nefa avy nifanditra mafy tamindreo niaradia taminy izy fa bateko sidrana ihany nefa dia lasa tokoa izy nakao amin'ny rano Jordana ity namana tia miaramila jetrisy tsy jiosy fa nandreny nazany mpaminan'Andriamanitra afaka hanasitrana azy dia nanaiky tonga taty Israely dia nasainy mpaminan'Andriamanitra niroboka atao amin'ny trano ranon'ny Israely ilay rano nanaovana taty Sanky Jesoa ilay rano Jordana zay nandraisan'ny Elisa ilay lambany hoe lambany anarany fa sao dia saila hoe mikizy hoe ianina ny Eli ndray zany niraisiny zany ny lambany Elia raha miakatra ho an-danitra Eli dia nasaina niroboka impito tao amin'ny rano io hinamana dia rehefa nanaiky tokoa izy ray roa enina fito dia nadio no tahaka ny ody jaza kely ny ody fa isany texte no tahaka ny ody jaza kely ny ody miovatsy tahaka an'azy ny soratra masina hoe ateraka indray ka tonga tahaka ny zaza avy amin'io mpanjaka faharoa io mandalo any amin'ny Levitikos tonga ao jaona voalohany mainka fa tonga ao Lioka toko fafito ambin'ny folo ny avokana dia oharina amin'ny fahotantsika ny avokana dia oharina amin'ny fahotantsika ary zay teo sitrana dia mila miroka impito ao amin'ny rano Jordana ary eto mahatsiaro fa ny rano jaona toko fahadimy folo dimy fahatelo efa madio rahateo nareo noho ny teniko izay lazaiko taminareo
hoe Jesoa ny tena tompono rano manadio atsika. Ary tsaronao fa misy teny fito nataony Jesoa teo amin'ny hazo fijaliana, dia rehefa miroboka impito ao amin'ny rano manadio anao eo ianao dia madio sitana. Nijaona voalohany fahafito dia texte nibaketsika teo, ny rano Jesoa zany manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Vadio tsara ny texte, mahitsy mijery tsara. Ny rano Jesoa zany manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. I Jesoa ilay nanao teny fito teo amin'ny hazo fijaliana, ny teny Jesoa ilay rano anadiovana antsika, dia io Jesoa io nandatsaka ny rano ho fanadiovana anao. Ty fialam-bavaka ity zany andreseko lahatra anao, anekenao ray amin'ny fahasika am'izao na tompo voalohany hoe raha miaiky faboka isika dia mahatoky somary Andriamanitra ka anadio antsika ho afaka amin'ny abokatsika rehetra. Nadikako le hoe ota nadoka ka hoe boka. Ny nanomana tompo ahy zany na fitsangana tompo ahy nalahery azy tsy afaka miaraka tamarety eto malery raha laokona hay natanjaka ka tonga tatia dia nomaniko mialona hoe jeny any an-trano izy mangady makakarnea dia manao valisy lento koa nabokako rehetra. Dia dioviny tompo ianao ho afaka mizany abokanao zany. Ary mangataka anao zao sady tsy mazotara zany amaly a dia maka fotoana kely hoe mba misaina kely ianao hoe inona atao zany abokanao zany. Raha manaiky ianao fa miboka problemany namana tena tsy nekely mihitsy zany hoe andeha iritsaka impito any amin'ny rano Jordana nefa any aminy any misy rano, any an-tanindrazany any misy rano. Mahina tsy aminy izy nasiana androdoko ary tsy maintsy amin'ny rano Jordana izy no iroboka fa madio. Dia te andresy lahatra anao hitaonanao heritreritra amin'izao taona vaovao zao taty tsy navita an'izany aho amaly zao tsy mignon zao no miresaka aminao hoe mafantaro hoe tahaka nataon'ireo olona tany amin'ny Leviticus toko faefatra ambin'ny folo izay nafantatra fa nanino izy boka izy dia makao amin'ny mpisolona dia jereny mpisolona any ivelany tanàna ary fantariny raha sitrana tokoa io zay vao anaovana le fombafomba miaraka amin'ny sopa, ny jaky, ny rano nalaina tanora rano mandeha. Malagasy mahay an'izany resaka zany rano mandeha fa tsy dodo. Rano velona no anaran'izany dia nalaina tany le rano dia iny no atoky afafy amin'ilay boka mangataka fanadiovana azy dia madio izy. Dia tampieritreritra anao aho, te ampisainsainanao aho, ary te hitaonanao tsy sanatry anamaritena dia hoe mba tena mba diso adresy anao pasteur. Tsisy boka mihitsy eto akaty fotsiny naray azy. Ary marina zany nandalo teo nahitanareo ndreo nareo olona velobelontsika zany boka zany tsy maintsika zany lamenatr'olona sarona foana dia miantso antserana boke boke raha tsy maintsy makamakivaky tarany boke dia miaraka ao zay fanianana eny so mikasokasika azy boke menatr'olona. Nareo tsisy manao zany nareo olona tsikina nahitra be mihitsy manareo tsisy boka zany
Loja miafina ny amponao any abokanao, miafina ny fieritreretanao any abokanao. Ary zany tsy afantarako azy raha fantatrinao tonga de lazetanao hoe ana ndao eo androvina fa hitako ny fabokanao fa za tsy fahita, miafina izy. Ianao no mahalala, ianao no mahay miaino ny fanan'Andriamanitra, mampisaitra anao. Ary am'izay zao natao faina ambin'ny folo andimy fahavalo hoe fa ny fanahy ny fahamarinana mikaiky zao tontolo zao ny fahombana. Dia izy fanan'Andriamanitra no resaka aminao, mampafantatra anao no mampiaiky anao fa manino ianao io? Mahay e! Boka! Ka ho an'izay mba tsy azo resakahatra manaiky araka ny teny zao hoe raha miaiky ny abokantsika isika dia matoky sy manan'Andriamanitra ka anadio antsika ho afaka amin'ny abokantsika rehetra. Araka resako azy teo mamenatra ny zany hoe boka. Fa itia efa azo antoka fa ho sisany ianao raha vao manaiky hoe boky ianao. Dia tsy mamenatra zany hoe za boka mila fanaty dia tonga le sisany ianao zany. Kina mamenatra am'izany. Tonga dia ianao izy vao manaiky ianao mariny teny tompo io raha miaiky ny fahotantsika sika dia diovin'Andriamanitra. Tsisy atakamo, tsisy condition fa miaiky eo dia zay. Ary io tsy misy qualité de abokana hoe any boka kely amin'ny ratsan-tanana fotsiny any dia tsy dia maninona. Ny boka kely any amin'ny ratsan-tongony any tsy mahita. Fa rehefa boka dia io dia mitovy daholo. Dia izay boka dia ho sitana dia mahazo zany cadeau zany androany. Tsy manana cadeau omena anareo afa-tsy ny rano tompo ao. Ho fanadiovana ianao. Raha ndia hitona vaovao toenao olona madio. Efa miseho etanatray mpisomina ianareo zao zany mpisomina ny rano tompo dia ho fafazako rano madio ianareo dia miten'Andriamanitra dia madio. Amakivaky tonga vaovao madio ianao. Tsy mba irinao ve zany? Zany na fatifaty atao mpamanao. Efa tena nilaza taminareo dia efa fahazo sasany iny dia raikitsany polémika okinao efa niteny dia manina ndray hoe atolotra ny sakramenta dia eo ianao nanambaranao hoe ny rano tompo azy zay mahatsanantsika anao fanarakeoko fa aza atao masakana na tsy mivelatra eto aza ny fanasany tompo. Fa ny tenin'Andriamanitra zay azako aminao zao raha milaza mitarika ny fanasany tompo rehefa manolotra ny sakramenta dia hoe mivelatra manoloana antsika toyavana ny sakramenta ny fanasany tompo fampisehoana miariary ho hita maso ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavana antsika. Fampisehoana hita maso amin'ity ndray makitia teny tompo saraiko aminao ataovy hita maso fa raisinao anadiovana ianao mba ho afaka amin'izay tabokany zany ianao. Andeha tsy miteny aho fa hitonanao moramoreny hieritreritra kely izay fahafantarana ny tenanao hoe inona daholo zany lisitsy ny abokana tokony nataonao maro zany. Tsy nafaka nampananao zany amaly dia zao zany ny tenanao hoe mba ataovy hoe ny lisitsy na tsisy taratasy izy onatrianao misy taratasy misokatra ao amin'ny fieritreretanao ao dia soratanao miaraka amin'ny fanan'Andriamanitra hoe reto daholo ny fahotako ny abokako rehetra tompo mba sasao ho voadio andio. Mandehandeha iny aho dia ianao zany mandray ilay taratasy ao amin'ny fieritreretanao dia mikataka ny fanan'Andriamanitra.
hitanao ny taratasy io reto toly tompo reo fahotako ary aza manamary tena ilaza toly fakionja mavolotoko voalohany raha milaza isika efa tsy manana ota dia mandraika isika marina tsy mitoetra ao anatintsika fa samy efa nanota avokoa izy rehetra hoe ny soratra masina ka tsy misy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra dia mba entokeo natrehan'ilay sorona be Jesosy Kristy izay nisakatsakana anao tsy afaka niavana tamin'ny olona mpifanerasena aminao rehetra fa ao tany zany aokany zany dia tafasaraka nareo tsy afaka mifanerasena noho ny aokanao hevery ao amponao ao zay dia zavatra maro samihafa nitrangana indrindra iny taona iny tena miteraka ady nandrava ny fihavananareo fa ianao no afaka manao hita maso avy amin'ny fanekenao ilay fanasana fanadiovana taon'i Jesosy raha nanatsaka ny rano teo miaso fitsaliana aminao izy dia Jesosy ilay efa nandray lotanao rehetra tao mofony aza mila fatiantoko any tenanao tsy ahazo zany fanadiovany tomponao zany sanatria ilaza tahaka ny Petera ianao hoe tsy manaiky sasanao ao ny tompo dia ilaza no tompo hoe tsy manana anjara amiko ianao raha tsy manaiky sasanao hoe Jesosy aza vela ho fatiantoko ny tenanao na hitranga ty taona vaovao ty na mitrano Andriamanitra fo nefa tsy andraisany fanadiovany tomponao zany ary matokianao afitiavany ianao nanomezany sainafy nanangana fipetraka io fa mipetraka tsika io fitiavany ianao no nanomezany sainafy teo mpiomanako ilazao zanako ilazao zanako anatyna mba hotsofoka am'izay fahotany rehetra am'izay haobokany rehetra ka tsy anao tahaka an'ireo sivy ny rahalahy folo izy boka fendra nisafolo zany maray any no velona na tsapa fasikana izy matokianao afitiavany tomponao ny nanomezany ianao zany fanazavany tsy natakaranao marina momba ny fiainanao zany ka ahafanao miaiky fahotana ty andro ty dia hoandro iainanao amin'ny nanadiovany tomponao taona manontolo omeny tomponao dity taona 5,20 anavao zan'Andriamanitra famondrampony aminao ity taona 5,20 tian'Andriamanitra hanadiovana anao ity io taona zinao anao taona nandrosandraisanao famelan'ny tompony Erikao ny taona 5,20 ka
ka na inona kasainao atao na aiza ny kasainao ale dia ovanao Andriamanitra satria nanaiky diovy ianao dia tafalatala aminy ianao mamakivaky satria nanaiky ianao fa tsy nanamalitena bahaka ny saika ataony namana fa izany fa naiky ianao hainao boka nandehandehana ny tanàna tena jereny olona teny miabokanao tondreny olona molitra teny ianao no miabokanao fa zao ianao kasain'Andriamanitra diovina rany dia rehefa voapeto anao ity avy amin'ity fampivavahana ity olona afaka ihika halleloia dia rain'Andriamanitra fa dioviny ao afaka ary say hanambarana zany mitrasaitsika raha mahazo ty taona vaovao ty ka mandray zany fanadiovantompoantsika zany dia hoe olona faly nahazo ny famelan-keloka avy tamin'Andriamanitra fa Andriamanitra tsy manameloko anao, Andriamanitra tsy mitanisa fahadisoana aminao, Andriamanitra tsy mitahiry alahelo na fahatezerana aminao fa raha miaiko tokoa ianao manaiky bakeo amin'ilay rano Jordana rano dia ilay rano Jesosy nalatsany anao ho fanadiovana anao raha miaiky manaiky zany ianao dia mahazo ilay fanadiovana ny fahotanao ianao matoky izany ianao fa Andriamanitsika Andriamanitra fitiavana, Andriamanitsika Andriamanitra mpamindra fo, ny Andriamanitsika Andriamanitra mpamela heloka, ny Andriamanitsika Andriamanitra manavao indray aminao sady indra fony sady fitiavany, manavao indray aminao ny fanekeny fa hiaraka aminao izy mamakivaky ty taona vaovao ity matoky fa Andriamanitra tianao ny Andriamanitsika Andriamanitra tempotana anao amin'ny tanakavana ny fahamarinany amakivaky ty taona ity ny Andriamanitra matoky fa Andriamanitra tompony hery sy ny fahefana rehetra ny Andriamanitsika ka raha manaiky ianao tiany zao vanomboka zao taona dia efa mpandresy ianao miaraka amity minona mitranga minina mitona zao anatin'ny tantarany fiainanao fiainam-pirenentsika fiainany fiarahamonina misaitsika zao efa mampanantenanao fanadiovana, mampanantenanao fandresena, mampanantenanao fiainana azany zay mijaona raha nahita izy na nyray izy dia hitanay ny fiainana mijaona ka aranay anareo azany zay zao raiko aminao zao hitako ilay Andriamanitra fiainana narovany aiko no fitiavana ianao hitako ilay Andriamanitra fiainana ka raha saika ho lasany lozany eiko dia narova ilay Andriamanitra velona dia tonga miara-bavaka anao ty manamarina zany fahaveloman'Andriamanitra zany eto voantsika ary manome ny famelany heloka ao ty fiainatsika mivavaka ty amakivakitsika taona vaovao sivy ambin'ny folo amby roa arivo anakarao raha mety ianao efa miaiky ianao tsy ataoko hoe izy mandaiky tsy ataoko hoe miandro ny safidinao ao
manome teny mazava aminao aho hoe eto Andriamanitra manadio anao izy mitsangana. ao intobo anao aviady fa mahatra isika fa na dia tahaka ny zanikaizany faotanareo fotsy tahaka ny ora-manala na dia mangatrakatraka tahaka ny siriazy dia fotsiko tahaka ny vonony fotsy hoy Jehova satria manaiky ianao anjaranao zany fanadiovana fambelankeliko avy amin'ny Jesosy Kristy na efa maty nitsangana tamin'anty nitoetra eo kavanan'Andriamanitra ary manombona fambelankeliko anao amin'ity taona vaovao ity ambarako azy nohony amin'ny Jesosy Kristy lay velona manak'izay voaverana elikao. Halleluja! Sambatra ny olona izay voavelana elika sy rosana ny fahotady, sambatra ny olona izay tsisy natsoka elika ary tsy misy fitaka ny fanahany. Amen. Tiafa ho an'Andriamanitra. Mipefaham-pifaliana makasitraka n'Andriamanitra no fitiavana ianao fa tsara ny Andriamanitra. Ireo fanahana dia mila anaovantsika rakitra io hofakasitratsika n'Andriamanitra ao mitantazana elantsika eny atotro ao mpifaliana fa zay manome fifaliana misitraka menao rakitra tokana monja io tokana monja rakitra io tahaka ny rakitra fatelo toerany ny endriny fa ataonao ny fisaorana ny tompo fakasana ny tompo satria mahatratra ataonao vaovao ianao ary amin'ity andro ity voavena eliko ianao amin'ilay fiteny olona rasanatria ka fonjany atao hoe eliko dia votsitra ianao no fitsonan'Andriamanitra ianao dia amin'ny fahafahany olona manatona ny tompo sady anoloranao ny rakitra ho an'ny tompo sady hoe miantsika eto hira fahatelo hira fanampiny fahatelo hira tsika fahalohany tena zany anaka sady mandrotra rakitra ianao no manomtelo amiko.